Raha ny hetsika ataon'ny ministera dia mampirindra sy mampiroborobo ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Ary koa zany mampitovy lenta ny fampianarana aty amin'ny ivon-toerana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manaraka ny lalana izay iraisan'izao tontolo izao zany dia mankany amin'ilay système LMD. Ny sekoly zany eto ny SUP akoatra ny fahazahoana ny fankatoavana ny amin'ny fonction publique, fankatoavana amin'ny ministera ny fampianarana ambony dia efa mamoaka mpianatra koa zany zahay diplôme en droit sy en gestion. Indrindra koa fanampy ny karakarainay amin'ilay licence en gestion habilitation dia nanokatra zay zany an'ilay formation à distance natokana ho an'ireo mpiasa efa manana traikefa na efa elany tsy nianatra fa manana bac plus 2 ahafahan'izy ireo maka an'ilay mari-pahaizana licence hisondrotany amin'ny asa sy indrindra ny mpiasam-panjakana te hanao reclassement dia afaka manohy fianarana ampitain-davitra na télé-enseignement atao amin'ny SUP, zany hoe ny sabotsy dia misy regroupement dia boky novidiana folo volana no faharetan'ny fianarana dia mahazo diplôme zany izy formation misy fankatoavana habilitation avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony ao ny amin'ny gestion zany comptabilité finance, gestion des ressources humaines, marketing et action commerciale. Ny fampianarana ampitain-davitra zany raha ny fijeriko azy dia saika olona efa miasa zany no manao an'izy io ka mila fahafoizan-tena sy olona mazoto manao fikarohana zany. Amin'izao vanim-potoana izao zany dia ny olona efa miasa vao tena te hanitatra ny fahalalany sady moramora kokoa ho an'ny olona efa manana famatorana no mianatra sy manitatra ny ambaindain'ny fahaizany dia izay no mahatonga anay manao an'io fampianarana ampitain-davitra io zany. Ny tosika omenay dia akoatra n'ireo orinasa miara-miasa amin'ny sekoly mandray an'ireo mpanao stage dia misy koa zany eto toerana ny amin'ny système LMD amin'izao fotoana ny fahazahoan'ny mpianatra manao fikarohana zany ary dia manana boky anarivony zay version électronique ahafahan'ny mpianatra mampitombo ny ambaindainy ny fahalalany zany eo amin'ny fampianarana lalàna droit sy ny fampianarana fitantanana gestion eo koa ny management.